Taranja jujutsu tauriny fankatoavana azony ity taranja ity avy amin'ny ministerin'ny fanatanjahantena ny ananganana fédération dia hiatrika fananana iraisam-pirenena sady izy ireo ary hiatrika ny fidina andray anjara amin'ny fidina ny tompon-daka eran-tany izay ho tanterahana any Paris. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny fédération ny taranja jujutsu. Fédération moa zany dia nitsangana tamin'ny volana septembre teo izay nomen'ny ministère ny taratasy mikasika anazy mbola dérogation spéciale ihany aloha hatreto mba azahoantsika ny taratasy officialy tena ma fédération anazy dia misy asa efa matomboka sady izay amin'izao fotoana izao amin'ny fametrahana ny statut any ministère zay efa vitany moa izay asa zay miandry ny validation amin'ny ministère zany amin'ilay statut dia hiditra amin'ny règlement intérieur indray zay rehefa aveo rehefa tafapetraka ireo règlement intérieur statut ireo dia hiditra amin'izay zay any amin'ny fametrahana ny club rehetrarehetra ho ara-dalàna eto Antananarivo aloha satria eto Antananarivo zany efa ahitana club ana jujutsu maromaro dia manarak'izay ny fidinanay any amin'ny province rehetrarehetra anokafana an'ireo club rehetrarehetra dia manaraka moa zany ny ligue dia manao ny fifidianana vaovao tsika rehefa aveo. Eny mety hisy fandraisana anjara amin'ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany roviana tokoa ny daty mety andehanana dia inona ny mety zavatra fatao any ivelany mahakasika an'izay. Ny championnat du monde moa zany andraisantsika anjara satria nandefasan'ny fédération internationale fanasana isika noho ny fahazahoantsika zany an'io fédération io dia izay ny antony nandefasan'ny zareo anazy. Fikarakarana moa zany ny fédération hatreto mbola tsy tena manana budget amin'ny fédération vaovao anazy kanefa kosa manantena ny fanampiany ministère zany amin'ny andefasana an'ireo ankizy izay andehany amin'ny championnat du monde io athlète civis no andeha ny eo azasy fahitsinina moa zany no andraisantsika anjara ao anatin'izay. Ny fiaraha-miasa dia misy tokoa amina Saady moa zany misy ny fiaraha-miasa amina ligue anankiray any Paris ligue limousine izy io any Limoges izay manampy be dia be anay amin'izao fotoana izao fandraisana ny ankizy izay ho andray anjara amin'ny championnat io analefaka Saady ny dépense rehetrarehetra zany amin'ny fanatotosana ilay stage izay ho atao ao aoriana championnat du monde. Ny championnat du monde zany dia atao amin'ny 28 novembre au 30 novembre any Paris io. Ao aorian'izay ny délégation malagasy taritin'ny DTN zany dia anao stage na arbitrage anao stage na formateur anao stage koa ny athlète ireo athlète ireo zany marena fa anaparitaka an'ilay discipline eraky Madagasikara rehefa tonga aty izay maharitra 2 volana ao aorian'ny championnat du monde. Ny compétition moa zany ao aoriana championnat du monde mbola isy ihany koa anaky telo eo no ataony zareo hiappliqueny zany an'izay formation azon'zareo izay. Fahitana ny hoe fitiavan'ny tanora malagasy amin'ilay taranja amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao aloha mahataranja vaovao anazy vao lancena zany vao vulgarisena izy eto Madagasikara izay manambatra taranja telo ny judo ny karaté ary ny combat au sol. Tiany tanora le izy satria efa maro zao ny ankizy izay contactanay amin'izao fotoana izao amin'ny fanazarantena ahoana ny fandehany aiza ny toerana anaovana fanazarantena izavy ireo club tokony hidirany dia efa orientenay zany ny tanora amin'izao fotoana izao hoe misy club azao eto Madagasikara eto Antananarivo be dia be zany zareo mavitrika ny vonona anao an'ilay